Ivadika eo amin'ny taranja baolina lavalava kosa indray isika manomboka eto dia iresaka ny fiadinan'ny amboaran'ny ranomasimbe indianina na ny RUGBY izany mbola noporofony ny Makis de Madagasikara fa izy misangany aty amin'ny faritry ny ranomasimbe indianina eo amin'ny taranja baolina lavalava lalaovin'olona 7 sokajy Vehivavy ity resin'ny Makis de Madagasikara teo amin'ny famaranana tamin'ny 2020 ny ekipa ny La Réunion. Efa nioaran'ny Madagasikara lavitra ny faritry ny ranomasimbe indianina eo amin'ny taranja baolina lavalava lalaovin'olona 7. Noporofony Makis de Madagasikara Vehivavy zany nandritra ny fiadina ny tompondakan'ny ranomasimbe indianina zany tanterahana teny amin'ny kianjan'ny Andralanitra any asabotsy tolakandro teo. Resin'ny Makis tamin'ny isa mazava 2020 zareo Réunion teo amin'ny famaranana. Nanatompo teo amin'ny lafin'ny teknika sy ny tanjaka ny Makis betsaka ny lesona noratovin'izy ireo tany Japon nandritra ny fanomanantenany tany ka anapiariny teto amin'ity fifaninanana ity. Ny RUGBY moa zany tena marina dia tena hoe entina tafiditra anatin'le hoe projet de développement ho antsika gasy mihitsy satria fanomanana leo ankizitsika izay tena hiakatra ao anatin'ny équipe nationale na lailahy io na vehivavy ary fahitantsika ihany koa aiza ho aiza zany zao ny avintsika par rapport amin'ny ety amin'ny océan Indien izay mariako etino moa zany fa entina hijerevantsika zany ohatrany hoe détection no futura équipe nationale zany ny ao anatin'ny tena mampisongadina nyty resaka RUGBY ity ary ny zavatra hita zany raha ny voalohany dia tena efa ilozantsika lavitra tokoa zany ny eto amin'ny océan Indien zany raha ny voa na resaka rugby à 7 io na resaka rugby à 15 zany fa kosa tena zavatra tena ilaitsika le izy satria ahitantsika n'ilay fisongadinan'ny ireo relève zany hoe hidina ihany tokony hiakatra ao anatin'ny équipe nationale zay zany ny mazava-dehibe ny resaka RUGBY zany zay ary rahantsika mahita eo moa zany hoe sala amin'ny ahoana ny avintsika zany satria andeha hiatsika ny jeu de gile zany zao ny senior lehilahy dia hitantsika eo fa eto dia sama milaza amintsika hoe ary mampanantena ny petit baolina lavalava sy ny malagasy fa hitondra médaille d'or ireo seniortsika lehilahy reo avy any amin'ny jeu de gile. Nosy telo nandray anjara tamin'ity faninanana ity dia i Makis sy La Réunion ary Madagasikara Papetrano. Madagasikara no laharana voalohany, zareo Réunion no laharana faharoa ary zareo Maoresy kosa no laharana fahatelo. Ifantoka tanteraka amin'ny faninanana iraisam-pirenena amin'izay ny Makis hiady ny tapakila andehanana ny milalao olimpika sy ny fiadina ny tompondaka eran-tany araka ny nambaran'ny malagasy RUGBY hatrany.